Tsapa fa manana ny tanjany ara-toekarena tokoa ny faritra Meleky raha ny zava-misy hita tato anatin'izao foara ara-toekarena mahalomba andiany fahaefatra izao no jerena. Trano eva mahery ny 50 isa no ampiratina ireo vokatra samihafa ao anatin'izany mandritra ny 3 andro. Dia afapo aho amin'ny fisian'ity foara ity ampisehotsika mitanjaky nyity faritra Meleky ity ina daholo ny zava-misy ato ara ekonomika na kibotany io na rano io dia hita tokoa fa dia tena manana maizazy tsika atao amin'ity faritra Meleky ity. Ny vokatra misy fa ny lalana amoana azy no tena olana ho hatrany lehibe ny faritra Meleky. Hita porofo fa manonga tokoa Meleky ary Meleky manonga tsy miboly afara. Ny problemtsika kely fotsiny dia ny lalana amoana ireo vokatra zay misy ato amintsika reo izay ny tokony eritrerety ny mpitondra fanjakana foibe amin'izao fotoana izao. Asongadina ihany koa mandritra izao foara izao ny fifaninanana ara-kolontsaina izay mampiavaka ny faritra sy ny asa tanana. Nosokafana niaraka tamin'izany ihany koa ny lalaon'ny Meleky andiany faha-30 izay haharitra 10 andro. Ka aseho mandritra izany ireo hetsika ara-panatanjahantena isan-karazany andraisan'ireo distrika 5 sy ireo komina maro ato anatin'ny faritra Meleky anjara. Ny lalaon'ny Meleky tsara mambarako antsika dia raha ny festival zay misy manerana Madagasikara dia ny lalaon'ny Meleky no anisany ny voalohany no ela indrindra satria efa 30 taona. Hoe zanay malalao tsara sy mendrika araka ny teneniko taloha no entsika magnafana amin'izay 30 taona ny Jeux de Meleky izay. Zany rehetra izany dia nialoavan'ny karnaval lehibe namakivaky ny tanàna ny Maintrano. Nandraisan'ireo service teknika maro sy ny fikambanana samihafa ary ireo mpandray anjara avy amin'ny distrika sy ny komina maro ato anatin'ny faritra Meleky.